Tantara Mitohy eto amin'ny Radio Plus. Mandritra ity herinandro ity indray no anarahantsika. Ankaramainty. Tantara Mitohy nosoratany Andriamanarimanana. Novelomin'ny Antsandria Mahefa, Priskara Kotoarimanana, Ihajarandria miaraka tamin'ny Romi Arimanana. Nandray feo Sitraka Lovarilala, Nanatontosa Ajarandria. Andro Voalohany. Fa iza ndray ary za manako taba tsisy atorina amin'ny alina zany. Rondro Rondro. Io mba raiso aloha io telefonio azafady fa ianao eo akaiky io e. Lanja kosa e. Samba ao anaty torimaso zao ihany koa ve rangady e. Ka mba ndringa eny eo akaikiny eo e. Mba raiso moa azafady e. Eny ary. Allo? Tompoko. Tsy maninona ka. Andrasary fa omeko azy ianao e. Fa izaka i zany? Io raiso ka. Ny any ampiasananao io fa tsy fantatro. Mitady maika anao ony. Ay. Allo? Ka efa tsy maintsy taitra ihany moa zany ko. Fa misy inona dokotera? Zany ve? Fa fandray zany fa tsy mbola nasianareo profenol koa no sireo manampidirina taminy. Tsy maintsy mila anestésiste nge zany dokotera raha hanao opération amin'izao alina be zao e. Tsy fantatro hoe mety ho tratrantso ve ny izy amin'izao. Andrasary fa ho avy zalaina fa hitondra fiara amin'izay vetivety. Andao ary. Sy ela ka. Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy asa indray zao zany matosa manakirotana sy manapaka torimaso ohatran'izao. Ka zay kely asa koa. Zay no maha dokotera. Sady efa nanaovako fanekena nge zany fa hamonjy olona marary rehetra na roviana. De tsy maintsy ho any ampiasana indray zany ianao amin'izao 120 ora sasany alina zao. Misy olona tsy maintsy atao opération farak'izay maika hony ao e. Efa nampidiriny zareo amin'ny bloc eo fa miandry anazy sisa. De tsy mba misy dokotera afaka anao an'izany kosa vely izy ao Maninona raha saina ataon'ilay dokotera ny antso an'lahy teo? Rondro dokotera tsy afaka andidy sy anao an'izany opération zany no garda miasa ao e. De mety hoe mandra-piaran'ny andro indray zany ianao any foana? Mbola tsy fantatra ki zany malala. Miankina amin'izay fandidiana tao azy ao ihany kia. Ka ndrasara aloha hitsangana nomana ny akanjo entin'lahy e. Sady aleo manandidy kely ho anao ihany hidirany rivotra tamika ny ampiasana any mantsy ianao. Aza misahirana amin'izany ry e. Tsy maninona fa aleo tonga dia hisolaka anjo vetivety fotsiny. Tohizo ny torimaso fa tonga dia andeha. Eny ary tonga dia hoety ihany koa ny lakile anankiray dia amin'izay tsy sahirana ianao raha tafody aloha ihany. Zay mihitsy ka. Aleo andeha fa tafandrimandry ny vadiko. Ndao ary mastoela.
Tena marina tsy mbola tia toro mihitsy izany masoko izany. Mila ekipa mihitsy. Tsy afaka hipetrapetrahana amin'izao koa moa ty azy tiako. Efa izay ny fanekena natao e. Soa aloha fa malalaka tsara ny lalana. Raha ohatr'izao foana masy ty lalanty rehefa amin'ny atoandro za koa ty tomany ho nofy. Vao mipaika zao ny amin'ny 10 ora maraina dia efa feno fiara mitandahatra indray etiko. Ary ireo somary andeha mafimafy fa sao dia ho tara amin'ity opération ty e. Tena tsy maintsy kafe kely aloha rehefa eo fa tena mitady andavo azy any torimaso zany. Mba tena tia ny asany mihitsy ny vadiko iny a. Raha dokotera hafa angamba nasaina miakatra makany ampiasana amin'ny andro alina be ohatran'izao dia efa tsy haiko intsony izay nataony. Lanja aloha tena hafa mihitsy e. Tsy mbola nahita profesera ohatranazy mihitsy amin'ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra amin'ny hopitaly ireo. Ny azy antsoina andro dia tonga, antsoina alina dia tonga. Sady tsy mba miferitrana akory nge izy amin'izany. Mahavita ihany izy ka. Izany hoe toetra tsara nanana aloha izany e. Ary isany dia raha ko azy fatratra mihitsy. Mety efa tonga any izy izay. Ohatra mampalahelo kely an'andro indray ilay vadiko ka. Nefa atao ahoana moa e. Izay ny safidiny. Ary za zany nge mbola tsy mahita tory ihany hatramin'izao e. Tsy efa ho adiny indray aza ny diridiry teto foana. Ka torimaso tapaka ve tsy hoerandre vao hiveriny e. Aleo angamba mba makimaky boky kely aloha ka. Omeo compresse coton azafady dokotera. Hijery professeur. Eto hoe azafady. Misaotra. Tena saro ty fandidiny ty a. Tsy napoziko anao hémorragie be ohatr'izao ihany koa. Marina raha ho tanany n'ity olo ty raha izao ty mijanona izao mihitsy ny raha. Tena lasa lalina loatra koa moa le ratra nahazo azoko. Raha tsy nikoropaka ary dokotera mety tsy tratrako tsony izy ty. Tokony mba hitandrina koa inge amin'ny fitondrana fiara e. Zao tra adoza noho ny tsy fitandremana kely fotsiny. Ary andraso hoe ay avy ato mihitsy no tena ivoahan-draha. Soa fahitako. Omeo fil lanjairako azy amin'izay dokotera azafady a. Hijery professeur. Misaotra. Zay ka. Ary leo akatona amin'izay ny firy avy ety ivelany. Ny passement sisa no atao tsara dia mino fa tsy aninona tsony io. Zay hoeto makatsy amin'ny réanimation amin'izay ty olo ty dokotera. Tonga dia abdiro reto fanafody soratako reto. Eny ary dokotera. Andeha amin'izay aloha fa raha sanatrika misy ilainao atampoka dia miantso avy hatrany e. Tsy maty mihitsy ny telefonako. Voaray tompoka. Ary leo monjy fodina amin'izay fa efa miroa maraina sady ny andro. Tena mahatsiaro vizana mihitsy azy zany. Tena tsy mahatsiaro avisanana mihitsy le vadiko ka. Aiza ve rangaka tsy miditra ny trano raha tsy amin'ny 3 maraina. Vao amin'ny 7 indray nefa dia efa lasa mamonjy ny asany ihany izy. Tena tsy maintsy horesahako angamba izy rehefa tonga eo raha atoandro ka. Aleo mba maka congé kely mihitsy aloha fa rary eo ny farany razoano mitohy. Sady mety mba efa ilamindamina angamba izy izay rehefa mety miditra indray le professeur namany.
Na dia herinandro fotsiny ara ve ialana amin'ny vady sasatra kely any amin'ny faritra any dia tsy ho ampy. Ndeha tsena afa-tsy atoandro eto any ny andro. Radio Plus. Tena tsy mahatsiaro avisanana mihitsy le vadiko ka. Aiza ve ranga ka tsy miditra ny trano raha tsy amin'ny 3 maraina. Vao amin'ny 7 indray nefa dia efa lasa mamonjy ny asany ihany izy. Tena tsy maintsy ho resahako ngamba izy rehefa tonga eo raha toandro ka. Aleo mba maka congé kely mihitsy aloha fa raha reo ny farandrazoano Mitohy. Sady mety mba efa ilamindamina ngamba izy izay rehefa mety miditra indray ilay professeur namany. Na dia herinandro fotsiny ara ve ialana amin'ny vady sasatra kely any amin'ny faritra any dia tsy ho ampy. Ndeha tsena afa-tsy atoandro eto any ny andro. Rondro rondro. Lanja, fa misy inona? Ino ty mampikorobaka be an'lahy ohatran'izao? Faly be ary vadiko mbola tsisy ohatr'izany mihitsy hatramin'izay ny ainako. Andray. Fa misy inona Lanja? Tsy fantatra koa hoe inona mahafaly anao zao fa fihinanao mafy be fotsiny eto ano inko. Faly be ary rondro faly tena faly. Ka mba zarao amiko raha fa azavelanao aminany ela be eto fotsiny ahy. Ka zao ary mipetraha aloha ianao dia no tsara. Eno fa aza mampitaintaina be ka tantarao. Ty ny taratasy manambara rondro fa hivoaka sy azo diplôma faratampony amin'ny maha professeur anahy. Ty no milaza fa tapitra hatreo ny fampiarana nataoko afaka miditra midingana efa niriko hatramin'izay Misaotra an'Andriamanitra. Arabaina leso ny vadiko ny valy ihany ny ezaka sy mivavaka nataony lahy. Nataontsika moa izany Misaotra kirondro malalako raha sy teo koa nge ianao tsy tafita amin'izao tanjona tiako kendreny izao andray izany hafaliako. Dia mba afaka makaina kely amin'izay izany aloha lahy mba manao fialan-tsasatra kely sa afaka manao an'izany foana tsika rondro rehefa ilaina izany fa ty zao no mety olana keliko. Hoe ahoana? Ka mialohan'ny fivoahako dia tsy maintsy mamita iraka any ambanivohitra ilaina ny fanampiana ny fampiarana nataoko mantsy moa izany. Izany ve?
dia tsy maintsy manao an'izany zany fa izany hoe tsy elange eo amin'ny 2 herinandro eo fotsiny. Zany ve dia ho fotsiny ry lanja? Ahoana ny henako tsy eo akaikinao mandritra an'izany tapabolana izany? Moramora mantsy izany aminao ka tsy maintsy iainana re zany rehefa izay ny temidina avy any amin'ny lehibe. Tsy vitako izany ka. Angaha dia tsy maintsy manao an'izany rondro ekina no aviko rehetra sy ny nofinofiko nge zany mba tiako raha vitako sy tanterahako hatramin'ny farany. Eny fantatro tsara ny fanirianao sy ny finiavanao fa roviana raha nefa izany. Andraso ato le taratasy milaza ny fanendrena any. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ankaramainty. Tantara Mitohy nosoratany Andriamanalmanana. Novelomin'ny Andriamaefa, Priskara Kotoarmanana, Ihajarandry miaraka tamin'ny Romi Armanana. Nandray feo Sitraka Lovarilala, nanatontosa Ajarandry. Mbola itoy